vaovao hafa kosa indray ary anampibetsaka ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana ny tontolon'ny filaminana ny vondrona afrikanina manohana ny dingana irosona amin'ny fampiavana-pirenena ihany koa ny vondrona afrikanina raha ny fantatra izy ireo moa no fantatra nandritra ny feonan'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement ny Général Jean Ravelonarivo sy ny ambassadeur ny vondrona afrikanina miasa simoniny eto Madagasikara. Androany zany dia nikaondoha tamin'ny ambassadeur ny Union africaine ny tenako mikasika ny fandaminana ny fiaraha-miasa amin'izany institution anankiray zany Union africaine sy Madagasikara. Dia niresahana tao zany ny mikasika ny filaminana eto Madagasikara, zany hoe efa misy réforme du secteur sécurité izay atao amin'izao fotoana zao ary eto ny solotena ny SADC sy ny Union africaine manao an'izany asa zany miaraka amin'ireo mpitandro filaminana. Dia niresahana tao koa ny fampiavana-pirenena izay rahantsika mahalala zany miroso amin'izao fotoana zao ary ankasitrahany zareo ary noresahana tao koa satria amin'ny firenena avy mandalo crise ohatran'izao izy dia ilaina zay réconciliation nationale zay sy ny hoe réforme ny secteur sécurité mba hisiany fandriam-pahalemana sy filaminana tanteraka. Noresahana teo koa zany fa amin'ny volana Jolay dia isy fivoriany le atao hoe groupe international de soutien, zany hoe ireo zany isy fivoriana zany hoe ny Union africaine sy ny ambassadeur sy ny karazan'ireny zany eto Madagasikara zay tarindry zareo amin'ny volana Jolay. Ka atsika moa hitatsika ny zava-misy dia tsisy maharatsy an'izany fa nisaotra tamin'izay fiaraha-miasa zay mbola misy eo amin'ny Union africaine sy Madagasikara zay.